vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety tsy mba anisik ampunyampalay aminirana toko fahianina androany a dia iresaka momba an'izany atao hoe brisement famolavolana ataon'Andriamanitra brisement de Dieu iresaka momba an'izany hoe inona no mitranga rehefa nomboka amolavola Andriamanitra. Isaia toko fahianina andininy voalohany. Ny nanendrena ny Isaia ho mpaminany ahoana hony tamin'ny taona nafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandranana avo sady manerineriny ary ny ebanebany akanjony na felony tepoly nisy serafima nitsangana teo amboniny sady nanana elatra enina avy ary rona narona ny tavany ary ny rona narona ny tongony ary ny roa na ny dinany ary nanandratra ny feoany izy ka ny famaly hoe masina masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra dia ny orooro ny fanambaniny tokonana noho ny feoan'ireo nanandratra ny feoany ary feno setroka ny trano dia hoy izaho lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra no ipetrahako fa ny mpanjakaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko dia nanidina nanantona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy tao amin'ny altara dia nateny vavaka izany ka hoy izy indro efa nitehana tamin'ny molotra ao io ka dia ho afaka ny eloko ao ary ho voavela ny fahotanao ary nandre ny feoan'ny tompo aka nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha hirakay dia hoy izaho inty aho iraho aho. Halleluja. Asan'ny apôstôly toko fasivy asan'ny apôstôly toko fasivy andininy voalohany. Ny niovany Saoly ho kristianina ary Saoly mbola ny fofofofo nandrahona sy ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompiany ka dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentina mifantotra any Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana zany nalana vavy ary raha nandeha izy dia tonga teo akaiky ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelajelatra tampoka manodidina azy dia lavo tamin'ny tany izy ka nandrevy feo nanao taminy hoe Saoly Saoly nahoana ianao no manenjika ary hoy izy iza moa ianao tompoko dia hoy izy izaho no Jesosy zay enjenao fa mitsanganana ka mikanesa ho any an-tanàna dia ho lazaiko aminao izay mety ho ataonao ary ny olona zay nomba azy tamin'nalehany dia nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo ireo nefa tsy nahita olona
ary Saoly nitsangana tamin'ny tany ary rehefa nahirany masony dia tsy nahita na inona na inona izy ary ireo nitatana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy ary tsy nahita izy atelona sady tsy nihinan-kanina na nisotro. Ato amin'ny Jérémie, bokin'ny Jérémie toko 7 Jérémie toko 7 andininy 4 andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Izao ny teny tonga tamin'ny Jérémie avy tamin'ny Jehova: mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga. Midina ho aiza hony? Ary any no hampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho, ary indro nanao ny asany teo amin'ny akodina fanaovana izy. Ary raha simba ny volany ataony arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony volany hafa indray arak'izay tian'ny mpanefy tanimanga anaovany azy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehova hoe: moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataony'ity mpanefy tanimanga ity va aho, ry taranak'Israely ho Jehova. Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry Israely. Ataovy aleloia. Averiko andininy 5. Moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataony'ity mpanefy tanimanga ity va aho, ry taranak'Israely ho Jehova. Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Aleluia, aleluia. Izy ny tena vonona ndray zavatra avy amin'Andriamanitra androany atsangany ny tanana. Izy ny tena vonona hitady an'Andriamanitra androany. Tena vonona hitady an'Andriamanitra androany atsangany ny tanana. Averen'izao Jesosy tsy fahazarana ny atongavako eto, tsy fahazarana, fa tena hitady anao hitady anao amin'ny foko rehetra, tsy maintsy mandray zavatra, tsy miala maina ito zany misaotra tompo. Amen. Halleluja. Andriamanitra raha sainam-bavy rehefa anangana olona anankiray goavana izy, anangana ina hoe? Satria dia fantatra fa isy olona ho atsangan'Andriamanitra eto androany, isy olona ho atsangan'Andriamanitra eto androany. Ka rehefa anangana olona anankiray Andriamanitra, dia ozy izy mivoalaza amin'ny Baiboly eto amin'ny Jeremia eto hoe: tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy. Tahaka n'inona hony? Eo an-tanan'ny inona zavady? Mpanefy azy. Eo an-tanan'ny mpanefy tanimanga. Itsika dia eo ampela tanan'Andriamanitra. Tahaka ny tanimanga eo amin'ny tanan'ny mpanefy azy. Tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanao biriky. Tahaka ny tanimanga eo amin'ny tanan'ny mpanefy azy, anaovany an'izay tiany anaovana azy. Toy ny zao reto misy tanimanga, tanimanga ty koa inona? Tanimanga. Itsika dia mahita karazana tanimanga. Izy nefa nahita vazy tanimanga na biriky tanimanga atsangany eo ny tanany, efa nahita daholo. Io amin'ny any io raha mbola tsy nita io reny ny atao hoe tanimanga. Mazava sa tsy mazava zay? Allo mazava tsara mihitsy le resaka. Ny mpanefy tanimanga na ny mpanefy anankiray dia afaka manamboatra ny tanimanga amin'izay tiany anaovany azy.
iny lalana makany Benjiny de misy mpanefitany manga ho anareo zay efa nandehany iny asa nalolo kely ny Benjy izy io a na ny rindrinany de mivarotra zareo eo amoron-dalana eo am'le hoe tsenana inona izy iny ina ny raha ay misy may azy tsenana inona hoe teneny mafy ampiakaro azy zay mahay nareo any tiako anao azy tsenana ina hoe tsenana aliky izy nefa nandalo tao am'le tsenana aliky lalana makany Atsirabe iry fa sariniza ny amidiny eo amin'io tsenana aliky io sariniza hoa sariniza ainareo le izy misy sarisarin'olona be da be ao misy sarina alika sarina lioana sariny Masinda Josefa sariny Maria sariny izy nefa nahitany le mpivarotra misy sariny Maria reny fa me manomboka mi amin'ny tombony mahita azy any misy sarina vazy eo sarina karazan'olona fanenarany tsena iny atao hoe tsenana inona tsenana alika ho anareo zay mbola tsy nahita azy de rehefa ho any Ambatolampy nareo de manontaniny olona akaiky ny taxi brosinareo hoe ay zany tsenana raha ho any Ambatolampy ireo mahita daholo ianao na avy any amin'ny akaviana avy any amin'ny akavanana le anankiray eo ambany ao anaty toronao avy any akavanana fa le akaray ery ambony avy aizy tsenana inona tsara ny anarany tsenana alika ny asan'ireo olona ireo de mpamola vola inona tany manga de tiany am'izay anaovana azy lay tany manga anamboarany vazy io de ataony vazy anamboarany sarina tomobile kely io de ataony tomobile kely ataony sarin'olona io de ataony sarin'olona ataony sarina alika io de ataony sarina alika ataony sarina lioany io de ataony lioany ataony masiny mari kely io de ataony masiny mari de ivavahany olona ataony am'izay tiany anaovany azy de tak zany osony voalaza ny baiboly hoe ianao ry Israely eo de tahaky ny tany manga eo atanany mpanefy azy tian'Andriamanitra ho volavolainy am'izay tiany anaovana azy ianao androany isy tanjon'Andriamanitra manokana ho anao isy planin'Andriamanitra manokana ho anao ianonareo tsisy olona nateraka teto ambonin'ny tany nateraka Andriamanitra ka tsy misy tanjona tsisy olona teratera-pony zany tsisy olona teratera-pony zany fa matoteraka io olona io de misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany te ilaza aminao aralasaina-bavy ianao tsy teratera-pony zany fa misy tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao tsy teratera-pony zany averiko ianao tsy teratera-pony zany ranabavy tsy nateraka hijaly ianao tsy nateraka ianao ampijaliany ny vadinao tsy nateraka ianao hitrongo voaomana ohatrany kisoa tsy nateraka ianao hitomany lavo zao tsy nateraka ianao mba ho ampijaliana sy hitomany fa nateraka ianao misy tanjon'Andriamanitra goavana eo amin'ny fiainanao misy tanjon'Andriamanitra goavana eo amin'ny fiainanao randria ary malala heritina Davidson de manana planina goavan'Andriamanitra ho amin'ny randria ary malala heritina misy planin'Andriamanitra amin'ny fiainako ataovamany misy planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao pasteur tovona rivotra marivony misy planin'Andriamanitra amin'ny fiainana zany mpanompon'Andriamanitra zany reo pasteur atsika atoreo tsy nateratera-pony reo fa nateraka ireo ho amin'ny tanjon'Andriamanitra goavana ho amin'ny tanjon'Andriamanitra goavana ny mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy de nateraka tsy nateratera-pony fa misy planin'Andriamanitra raha lasaina-bavy tsy nateraka ianao ho ampijaliany ny vadinao tsy nateraka ianao hitomany tsy nateraka ianao ho iainao anatina ranomaso lavo zao tsy nateraka ianao mba ho ampijaliana ao anatina aretina cancer tsy nateraka ianao ho amina fahafatesana fa nateraka ianao ho amin'ny tanjon'Andriamanitra lehibe sy goavana
raha lasianavavy tsy haiko nafiry ny zanakao mety manana zanaka anakiroa ianao mety manana zanaka anankitelo mety ho anankidimy mety ho anankisivy fa za de milaza aminao reo zanakao rehetrarehetra zao tsy tongatonga ho azy tety ambonin'ny tany misy tanjon'Andriamanitra am'ireo zanakao reo misy tanjon'Andriamanitra am'ireo zanakao reo misy tanjon'Andriamanitra ho an'ny tanora rehetrarehetra ho anareo tanora tonga eto nizaniza tanora tonga eto nizaniza tanora manana tanjona ho anao Andriamanitra manana tanjona ho anao Andriamanitra reny mpianakaviana malala isany mingavy anao aho maneke fa ianao tsy nateraka hijaly tsy nateraka mpahoriana nateraka ianao fa misy tanjon'Andriamanitra ilain'Andriamanitra ho anao tsy kisendrasendra ny nahaterahanao ampaherezo an'izay ny eo an'ila anao tsy kisendrasendra ny nahaterahanao tenenao am misy tanjon'Andriamanitra ho anao izy mino an'izany eo amin'ny fiainana izy mino an'izany eo amin'ny fiainana ataovy alleloia mafy zany alleloia ko rehefa nateraka ianao de nateraka ho amin'ny tanjon'Andriamanitra de hoy Andriamanitra hoy Andriamanitra tahaka ny tanimanga eo an-tanany mpanefy azy tahaka nina hony volavolainy am'izay tiany anaovana azy volavolainy am'izay tiany anaovany azy ianao zao fampianaran' zao misy an'ity mba alovo caméra kely reto tanimanga tony tsy haiko na caméra ny innocent na izy le maka an'le tanimanga raha am'izao efa forme zao ve ty tanimanga ty misy pohana voninkazo ty am'izao forme zao azo anaovana raha am'izao zany io zao namboaritsika olona kely mety io sa tsy mety io zao namboaritsika alika mety sa tsy mety io zao namboaritsika zavatra hafa mety sa tsy mety efa io formany mazava sa tsy mazava fa raha tiatsika io anaovana zavakafa indray de tsy maintsy potehana aloha raha tiatsika io anaovantsika zavatra anakiray hafa indray de tsy maintsy maka marito aloha tsika de potehana io ravana io de tsy maintsy asiana rano io de polipolesina indray io avadika inona indray aloha avadika fotaka avadika tanimanga zay vo azo anaovana inona zavakafa ataovy alleloia mafy zany amin'ny fiainana mahakristianina de noary ny baibolitsika tahaky ny tanimanga anakiray izay tsy possible mihitsy ny anamboarana anao ho ao amin'ny tanjon'Andriamanitra raha tsy potehana aloha raha tsy atao inona hoe raha tsy potehana aloha mivakitsika teo ny tantarany Saoly asan'ny apôstôly toko fasivy i Saoly fatatsika tsara izany Saoly zany navadika ny nanarany taty aoriana lasa hoe izy lasa hoe Paul ny anarany lasa Paul i Paul apôstôly no nanoratra ny bokin'ny Romanina i Paul apôstôly nanoratra ny bokin'ny Koritianina voaloha Koritianina faharoa nanoratra ny bokin'ny Galatianina nanoratra ny bokin'ny Efesianina Filipianina Tesalonianina Timoty voaloha Titus i Paul daholo nanoratra ny reny boky epistily be da be reny i Paul nanoratra ny reny amin'ny alalan'ny boky nosoratan'ny Paul tamin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra soratan'ny Paul reo be da be ny olona ny ovafo be da be ny olona ny bebaka
niova amina million maro ny fiangonana eto ambonin'ny tany mitsangana. Misy fiangonana mitsangana be da be eto Madagasikara, misy any Afrique du Sud, misy any Maurice, misy eraka Afrique, misy any Asie, misy any amin'ny tany Arabo, misy any Europe, misy any Amerika. Feno fiangonana kristianina. Ary ireo fiangonana ireo, fiangonana kristianina ireo de miorina amin'izay zavatra nosoratan'ny Paoly. De maninona hoe azafady? Miorina amin'izay inona hoe ny akamaroan'ireo fiangonana manapitrisana kristianina amina miliara. Firy nisan'ny kristianina azafady? Amina miliara eto ambonin'ny tany. Ireny fiangonana, ireny kristianina ireny de niainga atao amin'ny zavatra nosoratan'ny Paoly. Olona maro no voavonjon'ny Paoly apôstôly. Anisan'izany ianao ataovy aleloia. Tamin'ny alalan'ny zavatra nosoratan'ny Paoly, izy nefa nahen'ny bokin'ny Romana natsangany ny tanany, nahen'ny bokin'ny Koretiana, voaloha Koretiana voalohany. Tamin'ny alalan'ny Paoly daholo nanoratra an'ireny. Ataovy aleloia mafy zany. Iza hoe nanoratra an'ireny izy? I Paoly no namadika ny tantaran'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny filazantsara. Namadika ny tantaran'izao tontolo zao. Raha tsy nisy ny boky nosoratan'ny Paoly, mety tsy voavonjy zasy ianao, mety tsy niorina ny fiangonana. Raha tsy nisy ny boky nosoratan'ny Paoly, mety tsy niorina ny fiangonana. I Paoly de nandray anjara be da be tamin'ny fanovana izao tontolo zao. Lehilahy natsangan'Andriamanitra, lehilahy natsangan'Andriamanitra ho missionnaire international, nitory filazantsara, nanaparitaka ny filazantsara. Ataovy aleloia. Tamin'ny alalan'ny teny nosoratany. Ianonareo tsara, tiako ho takatsareo tsara aloha hoe inona ny zavabita amin'ny Paoly. Inona ny zavabitany? De ho hitanao hoe taizany lalana ny zorany. I Paoly apôstôly no anisan'ny lehilahy anankiray nandray anjara be da be nanova izao tontolo zao. Ataovy aleloia mafy zany. Tonga hatratỳ Madagasikara ny filazantsara noho ny amin'ny Paoly apôstôly. Izy nanoratra amin'ny bokin'ny Romanina, Paoly apôstôly nanoratra amin'ny bokin'ny Koritianina, nanoratra amin'ny bokin'ny Efesianina, nanoratra amin'ny bokin'ny Filipianina, Timoty voaloha, Timoty faharoa, Tesalonianina, Titus. Mbola i Paoly daholo no nanoratra an'ireny. Lehilahy nanana ny maizy azy ary natsangan'Andriamanitra izy ho mpitory filazantsara. Amen. Fa mba fantatrao ve talohany na Paoly azy, inona ny toerana nisy azy? Ny toerana nisy an'ny Paoly apôstôly de ny anarany ary natao hoe Saoly. Iza natao anarany hoe de mpanenjika ny fivavahana kristianina. Anisan'ny namono Stefana. I Paoly apôstôly ilay lehilahy ny fofony ainy, ny fofony ain'ireo apôstôly, ny fofony ain'ireo kristianina ary nanenjika hatramin'ny farany. Fantarareo ny tantaran'ny Paoly. I Paoly na i Saoly de lehilahy anankiray mpampianatra lalàna. Lehilahy manahoana hoe mpampianatra lalàna, nanana diplôme farany ambony, docteur en théologie, nanana diplôme faratapony tamin'ny resaka fivavahana, tamin'ny resaka lalàna. I Paoly tamin'izany fotoana zany, talohana kristianina azy de mpampiana-dalàna izy. I Paoly apôstôly de nanana double nationalité. Anankiray izy jiosy fa anankiray izy romanina. Double nationalité, manana passeport anankiroa izy. Anankiray mahajiosy azy fa anankiray koa izy romanina. Zany hoe tena olona nanana ny maizy azy izy, na ara-taratasy, na fianarana, na teo amin'ny fiarahamonina, nanana ny maizy azy izy. Ary zay maizy azy zay natonga azy nanenjika ny kristianina.
fantatr'andriamanitra nefa izy ary ozy izy andriamanitra ity lehilahy ity ho ataoko mpitory filazantsara indray andro any ity lehilahy mpanenjika ity ho ataoko hanovanyizao tontolo zao indray andro any ity lehilahy ity izay nanenjika ny kristianina ho ataoko lasa mpanoratra ny filazantsara indray andro any ataovy aleloia mafy zany fantatr'andriamanitra tsara zany ny toerana nisy an'ny Paoly lehilahy nanana ny personnalitéany nanana ny maizy azy nanana ny fahaizany nanana ny diplômany nanana ny voninahany nanana ny nationalitéany nanenjika kristianina fa hoy Jesosy ho atsangako io lehilahy io indray andro any ho lasa mpitory filazantsara anova izao tontolo zao ataovy aleloia inona ny zavatra nataony Paoly dia inona ny zavatra nataony Jesosy atao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy izao ny fandehan'le tantara raha izy andeha hanenjika ny kristianina io nangataka taratasy tany ampisorona be izy mio taratasy ozy izy fandeha ho any Damaskosy a ka ireo mpivavaka rehetrarehetra ao Damaskosy kristianina reo nalana vavy dia ho afatotro ho fatorako dia hoentiko aty Jerosalema higadra aty fa home taratasy a dia nomeny mpisorona be taratasy izy ndanary izy tiany ampandehanana ny taingina sovaly andeha ho any Damaskosy tonga tampoka ny feo an Jesosy tonga tampoka ny fanena taminy Jesosy eo amin'ny andininy fatelo ary raha nandeha izy dia tonga teo kaiky ny Damaskosy ary nisy sy mazava avy any an-danitra na nyelatselatra tampoka manodidina azy dia lavy tamin'ny tany izy ka nandre feonana hoe Saoly nahoany ianao no manenjika dia hoy izy iza moa ianao tompoko dia hoy izy izaho no Jesosy zay enjehanao alleloia izy any ampandehanana ny taingina sovaly andeha hanenjika ny kristianina ho any Damaskosy no ny fanena tampoka tamin'i Jesosy tonga dia nenjera tonga dia naninona hoazavady tonga dia naninona hoazavady ny anjera tsy maintsy ny anjera ienonareo raha lasanabavy rehefa mola vola olona anankiray Andriamanitra ho lasa mpanompon'Andriamanitra goavana amola vola lehilahy na vehivavy Andriamanitra ho lasa olona goavana ho ampiasain'Andriamanitra ho tahian'Andriamanitra dia tsy maintsy azeran'Andriamanitra aloha io olona io tsy maintsy atao inona hoe azavady tsy maintsy atao inona hoe azeran'Andriamanitra raha voanangana olona ray Andriamanitra ka ho lasa olona goavana io olona io ho tonga olona goavana io olona io dia tsy maintsy azeran'Andriamanitra izy aloha tsy maintsy menjera tsy maintsy volavolaina ohatra ny tany manga tsy maintsy polipolesina ataovy aleloia mafy zany tsy maintsy polipolesina nazera aloha i Saoly inona ny antony ananjerana azy nazera izy satria tsotra ny antony nanana fahaizana loatra be voninahitra loatra nanana forte personnalité nanana personnalité matanjaka tao anatiny nanana ny fahaizany manokana docteur en théologie tsy maintsy nazera aloha zany nanana avinavina nanana fakahalana tsy maintsy nazera aloha zany raha anangana azy Andriamanitra dia tsy maintsy nazera aloha zany raha lasanabavy enonareo zao rehefa anangana anao Andriamanitra rehefa anangana lehilahy anankiray Andriamanitra dia misy fotoana io olona io izay atsangan'Andriamanitra io tsy maintsy azera aloha tsy maintsy atao ahoana hoe azavady raha maniry ianao ho vola volain'Andriamanitra ka ho lasa
zavatra anankiray mamirapiratra, fitaovana anankiray mamirapiratra eo ampilatanan'Andriamanitra dia tsy maintsy azera aloha ianao. Ataovy aleloia mafy zany. Azera hiala aloha ny zavatra irereanao. Raha milaza ianao fa manana fahaizana, manana doctorat, rehefa ato amin'i Jesosy ianao, ozy Jesosy tsisy ilanan'izany, atapoka ary ambany are aloha zany. Raha milaza ianao manana vola ohatr' zao a, manan-karena ohatr' zao a, rehefa anangana anao Andriamanitra, anangana anao Andriamanitra, tsisy ilan'Andriamanitra an'izany, adaboka Andriamanitra aloha zany. Ozy ianao hoe za boky nozatra, 5e dan na ceinture noire, ozy Jesosy hoe tsisy ilako an'izany, azera aloha zany. Ataovy aleloia. Mety manana voninahitra ianao, ninninona voninahitra anananao, misy fotoana azeran'Andriamanitra ny arenanao. Zany angera lasana bavy, zany enonareo tsara. Misy mpivavaka indraindray, rehefa nanomboka mivavaka izy, raha vao nanolo tena ho an'ny tompo izy, dia nanomboka fongana ny arenany. Nanina hoe fongana ny arenany. Gagy izy, atram'izay nivavahako zay, fongana ny arenako, nanjavona ny arenako. Atram'izay nivavahana zay, ireo zavatra ny anteherany rehetra, ireo inona hoe manana trano be izy ary, manana an'izao izy aty, manana fiara izy ary, misy fotoana reny zavatra ianteheranao reny, azeran'Andriamanitra, azeran'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny olona sasany, misy vehivavy disy metehatra loatra amin'ny vadiny. Ny any vadiko mahitahita, ny any vadiko tsara fanahy, ny any vadiko manam-bola, ny any vadiko mikiandra tsara, ny any vadiko ohatrosotra zao. Misy fotoana azeran'Andriamanitra ny vadinao, misaraka aminao ny vadinao, miala aminao zavatra ianteheranao. Ny tena marina, tsy fanapotehana anao akory reny, fa anangana anao olona vaovao Andriamanitra, anangana anao olona goavan'Andriamanitra, anangana anao olona goavan'Andriamanitra. Misy fotoana potehan'Andriamanitra amin'ny maizy ianao. Ahoana hoe azeran'Andriamanitra amin'ny maizy ianao. Aza matahotra fa ho ambadika io zavatra io, fisandratana tsy ho takatry ny sainany eo ambadika io. Rava ny fanananao, ny ala ny volanao, ny ala ny vadinao, ny ala ny fianakavianao, dadatoanao le ny anteranao tany andafika io, ny ala taminao, ny rafozanao tsy nijery anao tsony, ny ala taminao daholo ny olona rehetra, fitetaka amin'ny tany ianao. Aza matahotra, ianao fitetaka amin'ny tany eo, eo mihitsy no akan'Andriamanitra anao ary eo ny ilan'Andriamanitra anao. Ianao dia tahaky ny tany manga anankiray, raha rigide ohatry ty ianao, raha efa voavola ohatry an'io ianao, ka tian'Andriamanitra ianao amboarina ho lasa anjelikely, nefa ianao lasa vazy ohatry an'io, tian'Andriamanitra ianao ho anjelikely, tsy maintsy maka marotolo ho Andriamanitra. Potehana aloha io tany manga io, potehana aloha io formanao io. Averiko indray mandeha, potehana io formanao io. Hitanao io amin'ny écran io, potehana io formanao io. Ahoana hoe tenenao zay ny eo aniranao, raha io tany manga io ny tiana vadika anjelikely hoe, dia tsy maintsy potehana aloha io forma io hoe. Ataovy aleloia mafy zany. Tsy maintsy mandray marotoa aloha Andriamanitra, dia ho asiana ranoray io, polipolesiny io, ravana io, izay vo azo vadika endrika lolo kely, azo vadika zavatra kely mafinaritra, azo vadika. Ataovy aleloia mafy. Tsy maintsy azera. Ahoana? Misy fotoana ry havana, raha vo tsy hainao ny manala ny maizy anao, averiko, raha vo tsy vitanao ny manala ny maizy anao, dia Andriamanitra ny manala azy. Raha vo tsy vitanao manala ny maizy anao, dia Andriamanitra ny manala anao ao amin'ny toerana maizy anao. Tsy maintsy afitetany aloha ianao. Le izy angera lasana bavy, zay le atao hoe brisement en Christ, fanapotehana ao amin'i Jesosy. Rehefa nanolo teny ianao, raha ndry ary malala hery tiana mitsangana eto,
efa tsy za intsony ty ataovy alleloia tsy le maizy ata aloha ty lehilahy hitanao ty de lehilahy mirehireta aloha lehilahy tsy mahay manetsy tena lehilahy fangoliky lehilahy mpandaingy lehilahy mpiolakolaka lehilahy manana ny toetrany sy ny karaktera avy any amin'ny dadako avy any amin'ny dadako zay manana zany hoe fombetsileo zany inona hoe foninona hoe fombetsileo aza miresaka amin'io izy ny olona fa re manao fombetsileo azony manana an'le fosomary mafanafana tsy manaiky diso tsy maintsy mirehare manana fotsy manaiky fa tena aza mifanandrana aminay fotsiny fa izao ny tena marina ozy ny tompo raha nangana anao arandriary malalery tiny tsy maintsy afitetaka amin'ny tany aloha zany rehetrarehetra zany tsy maintsy fitena aloha zany rehetrarehetra zany ny maizy anao ny personnalité anao tsy maintsy miala aminao aloha vo afaka manangana anao Andriamanitra fa raha mbola eo ny personnalité anao tsy mitsangana olom-baovao zany anao mazava aminao ve zany fampianarana zany tsy maintsy miala aminao ny maizy anao be da be olona maniry avita zavatra goavana nefa misy zavatra tiany tazomina be da be amina mpivavaka maniry ho lasa olona goavana nefa te hiazona amin'ny personnalitéany tsy miaraka zany tsy miaraka zany ianao te ho tonga olona goavana ho ampiasain'Andriamanitra ho tahian'Andriamanitra tady ianao maniry olona feno fahasoavana ho tonga olona feno fahasoavana nefa te hiazona ny maizy anao tsy mifanaraka zany misy zavatra tsy maintsy miala ao aminao misy zavatra tsy maintsy potehana hiala aminao misy zavatra tsy maintsy alana hiala aminao tsy maintsy miala aminao aloha ny diplomanao de ho tonga tsy mahay ninininy ianao eo anatin'Andriamanitra tonga manahoana hoe sarotra amin'Andriamanitra ny mampiasa olona manana ny heviny averiko sarotra amin'Andriamanitra ny mampiasa olona na miara-miasa amin'ny olona manana ny heviny fa tsy maintsy miala ny maizy anao zany na tonga an'Andriamanitra raha vao nifanena tamin'i Paoly Jesosy raha vao nifanena tamin'i Paoly Jesosy de tsy maintsy nazera mba ho fantatry Paoly fa tsinotsinona izy iza moa ianao tompoko niarany anjera tamin'ny Saoly tao daholy ny fahaizany ny doctorany en théologie niarany anjera tamin'ny tao daholy ny personnalitéany ny avinaviny ny frère le maizy azy nationalité maharomanina azy niarany anjera tamin'ny tao daholy Jesosy no niteny taminy isy olona irahako anangana anao tsy maintsy nisy olona nanangana azy vo afaka nitsangana izy ataovy alleloia inonareo raha lasenabavy averiko ny ray niteniko fanontanina napetraka teo izy mba maniry ho lasa olona goavana sy ho ampiasain'Andriamanitra maniry an'izany verinao tsy maintsy mandalo an'le hoe brisement tsy maintsy mandalo an'le hoe fanapotehana tsy fanapotehana ataon'ny devoly fa fanapotehana ataon'Andriamanitra misy famolavolana misy fotoana ianao tsy maintsy alan'Andriamanitra aminao ny maizy ianao inonareo zao fampianarana zao rehefa nangana olona Andriamanitra ho feno voninahitra ho feno ina hoe olona anankiray ho feno voninahitra de tsy maintsy miatrika fahafahambaraka zany olona izany ary tsy tokony atao ohatra fahafahambaraka ary ahoana hoe tsy tokony atao ohatra inona hoe fahafahambaraka ianao rehefa te ho tonga olona manana ny maizy anao ka feno voninahitra faratapony tsy maintsy mandalo anao fahafahambaraka ary tsy azonao ialany zany
satria ao anatin'izay fahafahambaraka izay no amola volan'andriamanitra anao analany maizy ianao rehetrarehetra le maizy ianao mihitsy ny tian'andriamanitra lana satria apiditra n'le maizy azy ao anatinao andriamanitra apiditra n'le maizy azy ao anatinao andriamanitra ny anao alana dia nan'andriamanitra ho ampidiriny ataovy aleloia mafy zany ianonareo zao fampianarana zao raha teo ho feno ny maizy an'andriamanitra ao anatinao dia tsy maintsy videna aloha ianao tsy maintsy foanana aloha ny ao anatinao tsy maintsy atao hoana hoe raha tianao hidina ny an'andriamanitra ao anatinao dia tsy maintsy foanana ny maizy ianao alleloia tavy alleloia inona ny maizy ianao ranabavy avonavona ve tsy afaka molavolanao ny tompo raha mbola ao ny avonavona misy amintsika mbola miavonavona mpiavonavona mananavonavona raha izandray aloha tsy hifandray amin'ny ranona sy ranony zany raha izandray aloha nareo olona ambany fa zay olona ambony raha mbola zany ny maizy anao ka ianao ty aka ny toerana faratapony maniry ianao hoe tompo asandrato a mevoninahitra asandrato a dia ozy ny tompo te hisandratra ianao alainy jesosy aloha ny maroto velesiko aloha ty ozy izy zany angizy io e fa avaky tsika eto tompo ataovy misandatra e ataovy fantatsy ny olona fa zao sao hoe ta io a tompo taratatata jesosy eo nefa mbola misy avonavina ao anatinao ozy ny tompo tsy maintsy velesiko aloha ty vazy ty iny ianao fa gaga arakaraky ny tenenanao hoe asandrato a tompo ase oy am'ireo fianakaviko reo fa manompo anao a ataovy mamirapiratra amiko ny voninahitra ao arakaraky ny angatanao ohatra miamy fitetaka ianao ohatra miamy fitetaka ianao ohatra miamy fite fa ozy ianao maninona ry miamy fitetaka ozy ianao pastera arakaraky ny vavahako be ange angatahako ny fitahin'andriamanitra ohatra miamy fitetaka any a pastera misy marotoza ao ozy ny tompo ho amboariko vazy vaovao ianao ho amboariko vazy vaovao ianao fa tsy maintsy velesiko aloha azonao ve ka raha tsy tianao no velesiny dia ianao no miala amin'le avonavony ary aza matahotra no hafabaraka zany angena tonga nanampianatra teto hoe tamin'ny lahady tamin'ny talata tamin'ny herin'ny talata nampianatra an'izay tamin'ny lahady teo momba ny fitiavana tena goavana be amiko mihitsy lay fampianarana nampianariko teto tamin'ny lahady teo a za mihitsy nampianatra momba ny fitiavana hoe mila manana fitiavana ianao ataovy alleloia manana fitiavana na dia ny fahavalonao azy manana fitiavana na dia ina hoe mora ane manao amainina zany zao ny tenin'andriamanitra ho anareo zay tsy teto tamin'ny lahady zao ny voalaza baiboly raha tsy mamela ny eloko ny olona hafinareo dia hoana ny toyiny dia tsy mba avela kosa ninony eloko areo raha tsy mamela ny eloko ny namanao ianao dia tsy mba avela ny eloko ao ndray andro ny apôstôly dia nanontany an' jesosy mandra-paharoviana ozy izy ny apôstôly no manota amiko ny rahalahy impiry ny manota amiko ny rahalahiko anatin'ny ray andro dia ho avelako ny elony impito ve ozy izy ny apôstôly dia ozy jesosy tsy impito fa impito amin'ny fitopolo impito 7 fois 77 firy zany tsy any amin'ny dimanjato mahery any zany dimanjato mahery zany manota aminao indimanjato ny rahalahinao androany tsy maintsy maninona foana ianao mora sasarotra zany ny fampianarana nomeko teto tamin'ny lahady dia zay ilainy ianao manana fitiavana za tena lazaiko anareo a
nitory an'izany foana nandritry ny taona maro fa tamin'ny herinandro aho vao niova fo nitory an'izany tamin'ny herin'ny talata vao tena fantatro ay tena zany le izy pastera efa ela fa za hitanareo mitsangana eto ndrairay reny manana lolo-po satria de zao henonareo tsara misy olona manao ratsy a nanao ratsy amin'ny fiangonana nanenjika de zao foana ny vavaka nataoko roviny anao tomponao malain'ireny olo reny miandry any afa tsy mety valiny ny tompo mihitsy le olo ahoana ro a jesosy tsy mety valinao ihany leo ary misy fotoana ary le adverserako ohatra ny vao maika miamamiratra ihany fa ahoana ary jesosy kapo izy jesosy fa maniny anao tsy kapohanao izy a zao na mangin'andriamanitra tamin'ny herinandro fa ngamo zany leo anaty baiboly ngamo zany leo anaty baiboly hoe valifaty angamo zany leo anaty baiboly hoe andana ozolo ny fahavalinao zay nga leo anaty baiboly hoe ozolo ny fahavalinao ozy ny ao anaty baiboly mivavao an'izay manenjika anareo ao amin'ny testamenta taloha izy de hoe tiavany namanao ary makalany fahavalonareo fa zaho jesosy miteny aminareo mivavah tiava ny fahavalinao ary mivavao an'izay manenjika anareo mamelany aloha tadidiko jesosy teo ambony azo fijaliana izy efa nitsatohana tsilo ny lohany velesina karavasy vy mifangaro-taona na inefapolo nyrorano nopainy mbadinio ange hoe jesosy jesosy iza hoe jesosy sy ilay niteny tamin'ny lazarosy tao am-pasana mivoa mitsangana mitsangana ny matsatsy nitsangana jesosy ilay niteny hoe mitombo ny mofo anankidimy sy trondro anankiroa mavoky olona 10,000 nitombo satsy nitombo jesosy ilay napahiritra masony jambo niteny fotsiny izy hoe mahirata nihiratra satsy nihiratra jesosy ilay nampitsahatra ny tafio-drivotra rehefa avy ny tafio-drivotra sy ny cyclone de ho jesosy mangina mitsara tena ninny mitsaja de nangina antany anareo a raha teo ambony azo fijaliana iny jesosy no niteny hoe milatsaka ny varatra amely an'ireo olona nanatrindronareo latsaka satsy ny latsaka raha niteny izy hoe mangataka vandra jesosy raha io mangataka vandra latsao avandra 7 kilao avy ny tapon-dohan'ireo ireo zay nanatsatoko sy tsilo ny loha ireo zay manompanopa areo ireo zay manenjika areo reo mandroranroreo andatsao avandra 7 kilao avy any an-danitra latsaka satsy ny latsaka fa antany anareo a zany veny nataony jesosy zany veny nataony ahoana ny teniny mamelany elo mifatsifata azy ato raha hitanao mampiaraka amin'ny vadinao miaraka amin'ilay ankizy vavy kely borivolo kely iny eny amboniny moto anareo aizay hoe eninina hoe inona ny vavaka ataona voalohany aza mety tsara velatsy inona vitanao ve nitena ohatrany jesosy hoe mamelany elo mitombo fa tsy fata zay arova izy roa reny jesosy tsy ho tatry ny accident vitanao ve zany vitanao ve zany arova reny tompo tsy ho tatry ny accident sany mifanohatra am'izay tovy mitsombadika re be pasery reny jesosy negavy anao atompo asehony ana tovy mitsombadika reny aiany vaovao ratsy momba azy rehefa avy eo jerenao anefa tsy voamaika tsy zany le izy tsy maintsy miala amin'ny maizy anao androany tsy maintsy miala amin'ny maizy anao
io fakahalanao anatinao io valy faty ao anatinao io tsy avy amin'Andriamanitra io relatsaina-bavy malala andray marito Andriamanitra ikapoka anao androany te ho velezin'Andriamanitra io ataovy aleloia mafy tsy vitanao ny vavaka ho amin'ny vadinao sy le vehivavy iny hoe arovy izy tompo mamelany aloha satria fantatrao ny antony mbola le maizy anao ny ao anatinao ao inona hoe ny antony le mbola personnalité anao ny ao anatinao le maizy anao ka rehefa le mbola maizy anao tsy maintsy valifaty ny ao anatinao tsy maintsy ozona ny ao anatinao nefa ianao miteny eto tompo asandrato aye tahiro aye tompo apekaro aye de ozony tompo alako aloha zany valifaty ao anatinao zany alako aloha zany fakahalany zany de misy fotoana ianao atsain'Andriamanitra menjery asain'Andriamanitra maninona hoe asain'Andriamanitra maninona hoe azerany ianao ohatrany Paoly zany ningeny mahatonga ny amintsika sasanyre mivavaka miakatra tendrombohatra mifadika anina mahery mivavaka tonga aloha eto am-piangonana nefa arakaraky ny vavahanao mifitetaka amin'ny tany ianao misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina ao anatinao asain'Andriamanitra menjery ianao satria te hananatra anao izy te hampiakatra anao izy te hanandratra anao izy de ataony mifitetaka aloha ianao antaniny eo anila anao azonao ve zany fampianaran'izany amen misy aminareo ireo asain'Andriamanitra mifitetaka fa ianao nefa tsy hijanona ely eo rehefa voaray ianao ny lesony ozy ianao hoe ay manamboatra ay ianao tompo ay manamboatra ny fiainako ianao manaiky ho amboarinao ary ahy hiala ny avinavina atao anatiko hiala ny lolo-po atao anatiko hiala ny alahelo atao anatiko hiala ny valifaty atao anatiko miala ny maizy ahy de rehefa hitan'i Jesosy fa niala zany ho atsangako amin'izay enina ho Jesosy ataovy amenina mahafirary sy lata amin'izany anao zany izy io raha lasena mana izy ny mahatsiaro mandalo an'izany menjery amin'ny tany zany am'izao matsapa anao mihitsy ohatra ny fitetaka kely ary ambany arenao atsangana ny tanana hitsangana tsy ho ela ao anao hitsangana tsy ho ela ao anao ataovy aleloia fa maiza mandray lesona raha vo nenjera i Paoly de tsy niteriny re areo hoe enina koa zany fa iza ndray koa zany miseho azo manakana be zany zay ve nataony Paoly fa hoana koa raitsoarzala fa ohatrany misy atakitapoka zany a raitso fa tsy mana-Kristsika zay ve nataony Paoly vo nenjery izy te ozy izy iza moa ianao tompoko iza moa ianao tompoko ataovy aleloia tsy maintsy malaiky ianao za zay vo tapabolana ny miova tena resy lahatra zay ary zao ny nafinaritra raha tadidinareo tsara le vavaka nataontsika teto tamin'ny tapabolana ny vavaka ho an'ireny le olona nanenjika reny a tadidinao izy anatsiaro an'iny le tany tapabolana iny le naleva tety aloany le hoe resaka teny ratsy mifatiny amasina le niteny tsofoko rano reny le mamelany eloko areo a amin'ny foko retsy halleloia nampianariny tompo an'ireny avelao ny eloko reo olona ireo ary tena avelao izy ary tsy reny olona reny ihany navelako ny eloko reny olona efa nitorena tany amin'ny tribunal reny navelako ny eloko reny olona nanenjika ary taloha vao mahita zavatra ohatra amin'ny Facebook eo ka le manaratsy atsika reny na le resadresaka ma tonga de tena miakatra mihitsy a miakatra mihitsy a tsy zakako za tena tonga de mamelo mafy mihitsy voaozona amin'ny anaran'i Jesosy faiziny mijatsy miteny hoe voaozina e faizoany re tompo io mako aingena be ombavantsika piny le faizoany reo
fa za vo mahita zavatra tsy mifanaraka misaiko am'izao de eo ambavako avy hatrany hoe mamelany elo ny tompo mamelany tovy aleloia mafy za ny ova vo tao anaty tapabolana vo tena na ian'izany hoe mamelany elony vo mahita zavatra mitranga de lasa tonga de zay ny eo ambavako mamelany elony Jesosy tsy vitako tsony le faizo izy Jesosy fa hoe ornalizy hoe voatefy ah io a voatefy ah ary fantatra fa izy zavatra tian'Andriamanitra ananganana ato ananganana ato ataovy aleloia misy fotoana ianao azeran'Andriamanitra misy fotoana amin'iny hoe mba hiala ho daholo ny maizy ianao rehetra ary misy fotoana ianao afa-baraka raha lasaina bavy inona ny anteheranao diplôma ve fahaizana ve vola ve voninahitra ve raha mbola metehatra amin'ireny ianao azeran'Andriamanitra mandra-pahalalanao fa Andriamanitra ny tomponao aleloia